Radio Plus manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Anjara masoandro. Dia ampeny ny ajarandriamanalomanana. Na enonao ny feony. Saripitsy Stella, Ravaka Antsan'ny Ony, Priskara Kotoarmanana, Lydia Arlala. Niaraka tamin'ny Ramseta Tanta sy Iajarandry. Nandray feo Priskara Kotoarmanana, nandrindra sy nanantontosa Iajarandry. Maka alabe azy mianaka tatoto izay. Zaho aza moa izy misesika amin'izany androaka azy mianaka izany foana. Marina fa hoe misy raha sy asa tsy vitandry zareo na fahadisoana ataony veny fa na zany aza matetika raha nitsikaritra fa fanazoketahana fotsiny ihany ilay izy fa tsy tena nataony akory. Zahako moa vinaty manara-batiko izany hoe tsy misy fantatra izay tena tantarany trangatany aloha tany ankoatran'ny hoe raha maro dia efa mpanampy andry zareo taloha dia nampidirina hiasa tao aminay mivady. Zahay koa moa nila mpanampy raha teo tamin'izany. Vao maty ilay anatany fony dia nangataka tamiko ny ipetrahany Marta tao aminay izy na dia efa nitaiza kely amin'ny feno ary. Dia izao vony indray ty ny te-hanala azy ato. Misy pejy tena tsy arako mihitsy raha izany fa malasa an'izay koa dia ity taratasy tonga tampoka tato am-piasany ity sady mampangoritsina any voasoratra ato anatiny. Ilazao ny vadinao sy ilay mpanampinao vavy fa hipotra tsy ho ela ny marina. Dia ny marina inona nefa amin'izay tsy misy afantarana an'izay nandefa azy akory ilay izy fa anarana kely hoe Claude fotsiny neny ambany. Zavy mety tsy ho lampampiororo anay tena malaza an'izayko ilay izy ka na zany aza aleo aloha tsy mampandre polisy fa hiezaka hanao fanadihadiana miafina ary mino fa misy ifandraisany amin'izao zava-mitranga izao iny taratasy. Aleo hody amin'izay ka okizitiny eo indray rakibo hoe ela be dia hitondra gato etsy ihany fa sao azo londolondo indray tonga any an-trano any. Rehefa vonindreo daholo ny etan'zareo ry samy efa nisafaiko daholo koa reo teo manatra an'zareo eny amin'ny fasankarana sisa ny ataonao rehefa andeha ianao. Zay efa vita ny adidiko ka. Andraso aloha inona ihany ilaiko fantatra kosa aloha hoe tena te andeha marina ve nareo mianaka dia inona ny olana tsy azo vahana ka androana anareo. Rehefa te hiala izy ry samy dia aleo andeha. Za nge tsy nandroaka an'zareo tsony fa ny fanapa-keviny ny azy. Nareo nge ny anontaniako maninona ny tsy mamaly nareo? Zaho angamba mety tsy maninona sady manjary fifandirana lava eto ny iainana mety ampikorotana ny tokantranonareo koa ny farany. Tena sitraky ny fondriva izany ry feno. Tsy afaka ny andahan' izay voalazan-dreny koa ramsea manaraka izay fanapa-keviny foana. Mba modendreo ilay kala saka manafika io ty. Dia ho aiza moa izany nareo ty rehefa hiala ato ka nareo nge raha Marta araky ny fantatro dia tsy manana fianakaviana tiana ray azy. Mahita an'izay mety efa ranay foana izay aza matahotra ianao. Fa inona koa nefa mbola anadihadiana ho an'izany rehefa te andeha izy dia malalaka be mivaravarana. Ka raha izay ny hevitrareo tapaka dia ndao ary ampiakarao anaty fiara ireo entandreo dia lasitsika.
afaka ihany ny tsilona ny elingelina. Ela ny andrasako an'izay fotoan'izay a. Tsapako maiva ny ery ny fiainako ray manontolo. Ohatran'ireny hoe nisy entana 5 taona ny aly ireny tao an-damosiko to. Tsy mahafantatra ny ramatoa vony tokoa nganareo raha maro tamin'ny mianaka. Ese ny amafanareo teo amin'ny fiainako ary nefa saika nataoko. Maika fananaiky ny ela tamin'izao fotsiny. Ary ny fikarakarana ny taratasy zany sisa natao dia izay ny tanjona manaraka. Efa lasa lohina ny lozana nanontany. Mialatsiny aloha izy mianaka fa tsy afaka ny anaraka ny eritreritrareo amin'ity indray mitoraka ity a. Tsy maintsy nandray an'izao fanapahan-kevitra izao mba ahitako ny tena marina. Fa hoaiza moa tsika izany Ramose? Tokony tsy hivily ety nge tsika Ka izay ny alako tsiny taminareo teo hoe tsy afaka anaraka ny sitraponareo aloha za androany. Fa ahoana diso lalana nga ianao any amin'ny fahasankarana nge izay ny tokony apetraka ao Aza manahy ianao ramatoa Marta. Efa tongotsika. Tongotsika. Aloha voaka daholo ny entana rehetra dia otao miretsy lehilahy retsy miakatra any ambony amin'ity hotely ity. Aolo nareo mipetraka mandra-pahitako an'izay tadiaviko Andraso aloha Ramose, nisy zavatra very nga no tazominao ato izay mianaka. Efa zatra ny ambakaina ohatran'izany foana nge izay Ramose Samy. Izany no mahatonga anay tsy manana ankoatra ny fresisa fa tapitra nanolona an'izay entana simba sy very nolazainy madamo vony vadinao daholo. Nga misy an'izany? Fa ka tsy nilaza hoe nangalatra nareo nge. Ary tazony ihany aloha zany frezy ihany fa mbola tsy ilainy. Zao ato amin'ity hotely ity nareo no mipetraka. Aza mivoaka ato mihitsy aloha raha tsy hoe misy zavatra tena ilainareo maika. Misy an'izay ilainareo rehetra ato na sakafo zany na kojakoja hafa. Mandalo ateo aminareo isan'andro ihany maka an'izay valim-panontaniana manitikitika. Fa inona ary ty ataony Ramose Samy ty? Sa ve mahafatapatatra zavatra izy Tena mina fa zay angamba matoa vatany aty aloha zay matoa tsy ateriny. Ary maninona raha tonga dia ararotoka amin'izao ka nefa sao dia anahirana indray ka aleo aloha arahana fotsiny amin'izay tiany atongavany. Ramatoa Marta. Ahoana tompoko? Mananola saina amiko nga ianao. Andeha mantsy io aloha fa raha riva vao miverina mandalo indray. Anga. Tsy misy Ramose Eny ary. Fa raha tsisy ilaina dia lasa aloha raha riva zany. Neny tena mba hafahafa koa zao Inona ny tonatonanantsika ty amin'ny tony hotely lafo vidy be tony? No fanty very neny tsy efa ahivitantsika sakafo mandritra ny 2 volana. Ka nazara ngeky mba gagy. Mety tsy mifanaraka amin'ny lohany angamba le andefatsika amin'izao dia naleo ny alanenina any amin'ny madamo vony aloha. Mety izay koa ngambany. Tena mbola maizina amiko tanteraka ny tiany Ramose atongavana. 2 andro zao izay no nijanona tato fotsiny. Sady tsy afaka mivoaka ny tsy afaka manao ninona fa misakafo dia matory dia mijery tele. Aleo tonga eo mihitsy izy dia ho anontaniako ka aleo koa sokirina izay tena marina fa hafahafa izao. Ny farana teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Anjara masoandro. dia ampeny ny ajarandriamanalmanana. Na ianonao ny feony Saripitsy tela ravaka antsany ony
Priskara Kotoarmanana, Lydia Arlala. Niaraka tamin'ny Ramse Tatanta sy Iajarandry. Nandray feo Priskara Kotoarmanana, nandrindra sy nanantontosa Iajarandry. mbola itoy